Eo amin'ny lalao-manasadalana faharoa kosa izay nikatrohan'ny TFM Manakasina sy ny 3FP dia tsy totosa hatramin'ny farany izany lalao izany noho ny aratsian'ny toetrandro. Ny rotsaka be masy ny orana tamin'ity tapany hariva ity ka difotry ny rano ny kianja Maki eny Andotapenaka izay tsy azo ny lalaovana intsony. Natsahatra ny mpitsara teo amin'ny minitra 70 ny lalao, nitarika tamin'ny 23 ny 3FP. Paran'ny toetrandro ny lalaon'ny 3FP sy ny TFM Manakasina teo amin'ny lalao manasadalana faharoa vetina ny tompondakan'ny Ligina Lamanga ka tsy totosa hatramin'ny farany. Ny rotsakana be ny orana io tolakandro io, difotry ny rano ny kianja teny Andotapenaka ka tsy afaka nilalaovana intsony. Arak'izany dia natsahatsy ny mpitsara teo amin'ny minitra 70 ny lalao, sy mbola nisy 10 minitra tokony ilalaovana. Nitarika tamin'ny 20 no 13 ny 3FP teo amin'izay minitra 70 izay. Tamin'ny ankapobeny dia tsy afaka tena nampisionendro dalaoany ny rotota noho ny aratsian'ny andro. Nandritra ny 20 minitra ny fidirana voalohany dia nitarika tamin'ny 9 ny 3FP izay baolina matin'ny José avokoa. Tany minitra 20 vao nitoko ny TFM tamin'ny alalan'ny baolina notsaray Mika 7-3 nisa teo. Miandry izay fanapahan-kevitry ny Ligina Lamanga zany ny fotoana amerenana ny lalao manasadalana izay nikatrohan'ny 3FP sy ny TFM raha efa miandry any amin'ny lalao famaranana kosa ny ekipan'ny FTM Manjakaray.